hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Ola faly miarabantsika mpiara-mianatra malalana ratrindray izao fotoana afahantsika mianatra ny lesona sekoly sabata izao. Eo amin'ny lesona faraka ambin'ny folo sahady no misy atsika, miazakazaka be amin'ny fotoana ary vetivety dia ho tapitra sady ity lesona tamin'ity 3 volana fahatelo ity. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny lesona dia manasanao ampitiavana nandrika ny lohanao fa hivavaka isika. Andriamanitra tomponay masina sy tsara indrindra ny an-danitro, misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao zahay manao fotoana ahafahany indray mianatra ny lesona sekoly sabata. Mitenena aminay tompo ary omeo sofina mahay miaino izay ary saina mahay mandray sy vonina ndray fanapa-kevitra entinay mamakivaky fiainana. Fatononona amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny vavaka izany. Amen. Ny lohatenin'ny lesona dia hoe fiemorana sy fanelan'elanana. Fiemorana sy fanelan'elanana. Ny andininy natao fitadidy dia ilay voalaza ao amin'ny Exodosy 2:30 ka ny andininy 1:30 sy ny andininy 2:30. Exodosy 2:30, ny andininy 1:30 sy ny andininy 2:30. Ary Mosesy dia niverina ho ao amin'i Jehovah ka nanao hoe: indrisy, efa nanao fahotana lehibe ity firenena ity ka efa nanao andriamanim-bolamena ho azy. Ary ankehitriny engane ka amela ny fahotana ianao, fa raha tsy izany mifona aminao aho, vonohy eo amin'ny bokinao izay nosoratanao ny anarako. Eo amin'ny lesona sabata, eo amin'ny fampidirana dia izao no voalaza ao anatin'izany. 70 andro monja no tsy teo amin'ny tobin'i Israely Mosesy, dia inona ary ny zavatra nitranga? Ny vily niara tamin'Andriamanitra ny vahoakany ka nivavaka tamin'ny sampy. Io sampy izay namboarin'olombelona io dia omby lahy kely volamena. Ahoana no nahavitan'izy ireo izany zavatra izany kanefa niaina fahagagana sy famantarana ary fanandramana maro niaraka tamin'Andriamanitra ireo vahoakan'ireo? Maro no mety ho valan'izany ary angamba misy fahamarinana ihany. Sakatry ny sain'ny olona ve hoe iza marina Andriamanitra? Sa koa adinon'izy ireo ny fanandramana lehibe izay niaina niaraka taminy noho ny fanirian'ny fiain'ny filan'ny nofo sy fiain'ny fahotana? Mety ametra-panontaniana hafa koa hoe tsy nakasitraka izay nataon'Andriamanitra ho azy ve izy ireo ka nataony fa efa tokony ho azy rahateo ny fitahiana rehetra? Maizina ve ny fahatakarany izay simba noho ny fiahiny ny fiainany isan'andro sy ny fisainany taloha fiain'ny fahotana? Tsy mahay mankasitraka tsotra izao ny asa-pamindram-po nataon'Andriamanitra ho azy ve izy ireo? Adinon'izy ireo vetivety teo ve ny asa mahery izay nataon'Andriamanitra ho azy ireo? Sa ny tsy fahombiazan'ny fitarian'ny Arona no tokony hometsiny amin'izany rehetra izany? Hitantsika amin'ny Deutéronomie 7:20 fa tezitra indrindra tamin'ny Arona Andriamanitra ka saika handevona azy mihitsy. Ene, na inona no antony nahatonga io fiemorana masirahavina io dia inona avy ireo lesona azontsika sitomina avy amin'izany?
tsy momba ny mahampanotan'olombelona ihany fa indrindraindrindra momba ny fitiavan'Andriamanitra ny olombelona sy ny fahasoavany, ary na dia eo aza ny mahampanota dia eo ihany ilay fitiavan'Andriamanitra ny olombelona. Hiditra amin'ny lesona alahady isika. Tsy fahaiza mitondra, izany no lohateny izay nampitondrana ny lesona alahady. Fantatsika fa ny antsoan'i Mosesy hiaraka amin'ny Andriamanitra. Ho an'i Mosesy dia mety ho fotoana fohy ihany izany 40 andro sy 40 alina izany, saingy ho an'ny vahoaka dia toa naharitra lava loatra izany. Tsy teo ilay mpitarika azy ireo. I Mosesy no mpitarika hita maso teo anatrehan'ny zanak'Israely. Noho izany dia sahiran-tsaina ny vahoaka, tsy nahandry, natahotra ary tsy natoko-tena. Dia anana Andriamanitra hita maso izay hitarika azy izy, satria nieritreritra fa efa maty any i Mosesy. Noho izany dia nanapa-kevitra amorona Andriamanitra anankiray izy, ary tany Egipta dia ny zavatra niainan'izy ireo, zavatra hitan'izy ireo dia nahita ireo sarivongana Andriamanitra be da be. Izany no isany nanosika azy ireo ihany koa hanao an'ilay omby lahy kely volamena. Tamin'izay fotoan'izay dia tsy hainy Arona ny niatrika ilay toe-javatra. Tsy hainy ny nanararoatra izany mba hanaovana ny marina. Raha tokoa mantsy tokony ho nahatoky ny tompo izy, dia izao nilefitra kosa teo anatrehan'ny Maronisa. Izay zavatra tsy azo heverina mihitsy no nangatahan'ny vahoaka. Ao amin'ny Exodosy 2:2 dia izao no voalaza: mitsangana ka hanaovy Andriamanitra izay hitarika antsika eo aloha. Ny vahoaka dia nakeo amin'ny Arona ary ny teny mafy mihitsy hoe hanaovy Andriamanitra izahay mba hitarika eo aloha. Hitantsika raha mamaky ny Exodosy 2:2 sika, ny 1 ka hatramin'ny 9 dia fantatsika tsara fa nasain'ny Arona ny sorona ny kavina volamena teny amin'ny sofin'ireo zanak'Israely, ary ireny kavina volamena ireny no nanamboarana sampy. Dia hitantsika tsara fa nanolotra izany tamin'ny fo ny vahoaka. Dia tsy vitan'izay ihany rehefa niteny Arona hoe ombeo ny kavina volamena, dia avy eo nandray anjara tamin'ny fanefenany ho Andriamanitra tsy izy io ihany koa izy. Manaraka izany dia hoy ny olona: io no Andriamanitra ao Israely izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Exodosy 2:13. Akory re ny halehiben'ny fahotany? Maditra ny zanak'Israely ary ohatran'ny hoe tsy manam-pahendrena mihitsy. Izy ireo izao no vao manamboatra ilay sampy, kanefa avy eo nolazainy fa io sampy io no nanafaka azy. Mahagaga! Eo izy manamboatra an'ilay omby lahy kely volamena, dia lazainy fa ilay zavatra amboariny eo indray no nitondra azy nivoaka avy Egipta. Izao no voalaza ao amin'ny boky Patriarika sy Mpaminany, takelaka fa 4:300. Olona matotra sy manana ny maha-izy azy izy, ary tsy neti-kivy fa nahery fo no ilain'ny fotoan-tsarotra toy izay nandalovan'i Israely tamin'izany andro izany. Olona manao ny voninahitran'Andriamanitra ho ambony no ny hainy mihitsy aza no tadiavina. Tsy nanana izany toe-tsaina izany anefa ilay natao hitarika ny Israely. Tsy voafian'ny Arona araka ny tokony ho izy ny vahoaka, ka vao maika koa nanakiriana azy ireo ny tsy fahaizany mitondra. Vetivety foana dia nivadika ho rotaka ny fimonomononana. Ny fanontaniana mipetraka dia izao hoe: ahoana no nahatonga ny Arona alemy toy izany?
tamin'ny fomba hoana no mety ho niezany arona na namarina ny fihetsika mahatsiravina nataony tao am-pony. mitoy ny lesontsika eo amin'ny lesona alatsinainy, fanompoan-tsampy sy ny faharatsiana. Ilay ombola kely volamena izay namboarina nataon'izy ireo Andriamanitra tany anefitra dia mitovy endrika amin'ilay Andriamanitra omby Egiptiana antsoina hoe Apis, na ilay Andriamanitra ombivavy antsoina hoe Hator. Fa nitsakitsahana miariary ny didy voalohany sy faharoa izany fanompoana sampy izany. Tsy azo avela amin'izao tsy misy famaizana io fandikan-dalàna io satria nanapaka mivantana ny fifandraisan'izy ireo tamin'ilay Andriamanitra velona izany. Raha ny tokony ho nivavaka tamin'ny mpahary azy ny Israelita dia nivavaka tamin'ny zavatra noforonin'ny tanany izy ireo izay tsy mahita, tsy mandre akory, tsy mahatsapa na miteny na mikarakara na mity na mitarika. Sarivongana moa ho afaka anao izany? Mivadika an-drasa. Raha tokony ho takatra izy ireo fa voary noforonina araka ny endrik'Andriamanitra izy ireo dia tsy izany fa namorona Andriamanitra izy ireo, izay tsy araka ny endrika izy ireo akory fa ratsy kokoa noho izany aza, araka ny endriky ny biby iovian'ny Andriamanitra tian'ireo hotopoina. Araka izany dia fahotana lehibe teo anatrehan'i Jehovah no nataon'izy ireo. Ny fanompoan-tsampy tokoa mantsy dia mandala hevitra teolojika hoe Andriamanitra dia Andriamanitra ary ny olombelona dia olombelona. Fafahan'ny fanompoan-tsampy ny elanelana misy eo amin'Andriamanitra sy ny olona ary tapahany tanteraka ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Na mibaribary na miafina ao am-pony fanompoan-tsampy dia tapahiny faingana ny fifandraisantsika amin'ny Tompo ary taominy ho amin'ny fitotonganana ara-pitondran-tena isika. Tsy mahagaga raha miresaka momba izay ataon'i Israely miampitson'iny ny lahatsoratra. Rehefa avy nanolotra fanatitra ho an'ny sampy izy ireo dia nanomboka nanao lanonana. Izay lazain'i Ellen White moa zany ao amin'ny boky Patriarika sy Mpaminany ao amin'ny takelaka fa 700. Fentim-pivavahana jentilisa izay alatahaka nalaina avy amin'ny fanompoan-tsampy tany Egipta. Havanana amin'ny fanamboarana ny sampy ny olombelona. Namorona Andriamanitra ho an'ny tenany izy ireo ary ratsy noho izany aza. Lasa nanompo ireo Andriamanitra ireo izy, soloana zavatra ny mpamorona eto, ary na hoela na ho aingana dia tonga fahasimbana ara-pitondran-tena izany. Isika ihany koa indraindray dia toa manana sampy ao anatintsika ao, na hita mivantana izany na tsy hita mivantana. Rehefa misy zavatra tiantsika mihoatra noho Andriamanitra dia tadidio fa lasa sampy ho antsika izany. Ilaintsika ny mitandrina mba tsy hanana foronana tahaka an'ireo zanak'Israely tany anefitra ireo isika. Voninahitra sarivongana toy ny hoe io no namonjy azy tamin'ny fanandevozana tany Egipta. Mifanohitra tanteraka nefa amin'izay nolazain'Andriamanitra tamin'izy ireo ny fihetsika sy ny fitondran-tena ary ny fomba mampanao ireo zanak'Israely ireo rehefa tsy teo nandritran'izay 400 andro sy 400 alina izay Mosesy. Zava-dratsy tokoa io fandavana ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny asa mahery nataon'io. Nanjary diso sy simba tanteraka ny fisainany ary koa potika tanteraka ny fihetseham-pony. Ho an'i Ezekiela mpaminany ny fanompoan-tsampy no
fototry ny fahoriana rehetra nanjony vahoaka an'Andriamanitra ary avy amin'izany no nipoirany fahotana hafa rehetra. Ry mpiara-mianatra malala, matetika isika no manontany tena hoe nahoana ny mpino fahiny no mora ambakaina sy sarotra anarana toy izany ka nivavaka tamin'ny sampy maro nataon'olombelona? Mahatoky tanteraka isika fa tsy hanao zavatra toy izany mihitsy. Tena afaka misampy marina ve anefa isika? Afaka misampy marina ve isika rehefa malala? Mety ho hafa ny bika manendriky ny sampy ankehitriny, nefa tsarovy fa lalana mitovy ihany no hitoman'ny olona. Izay rehetra maka ny toeran'Andriamanitra ny sampy, efa noresako teo aloha izay. Ary nafantatsika aza fa tsy mety izany dia mbola topoitsika ihany, ary ataontsika matetika. Anjakany ny eritreritsika, baboiny ny fitiavantsika, alainy ny fotoanantsika ary ny saintsika afantony aminy mihoatra noho ny amin'Andriamanitra. Mety anandevo ny fisainantsika mihitsy aza izany. Ankehitriny mety ho Facebook ohatra, na ireo zavatra mety mahaliana rehetra ao anatin'ny findahintsika izay andanitsika fotoana lava be mihoatra noho ny fanarantsika n'Andriamanitra. Ohatra akaiky ihany izany fa mety misy zavatra hafa ihany koa. Tsarovy fa raha tsy ataonao ivon'ny fiainanao Andriamanitra dia hisy Andriamanitra hafa aka ny toerany. Raha tsy misitraka sy mizatra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra velona isika dia ankamamy sy anokana ny fisainantsika ho amin'ny zavatra hafa na olona hafa. Mety iseho amin'ny endriny samy hafa ireo karazana zavatra anoloantsika ireo izay anoloantsika ny Kristy, ohatra avinavina, fitiavatena, vola, fahefana, firaisana ranofo, sakafo, fahitalavitra, zava-mahadomelona, alikaola, fisainana maloto sary vetaveta, fahafinaretana, asa, fanatanjahantena, fianakaviana, lalao video zany na sarimihetsika, mety hoe firesaka fiantsenana, firian-kevitra politika, mozika, anaram-boninahitra, mari-pahaizana maro sy ny sisa izay tsy voatanisa. Tsy mety tapitra io lisitra io fa isika tsirairay avy no mahalala ny zavatra izay andanitsika fotoana betsaka kokoa noho ny Andriamanitra, ary mila mitandrina isika sao lasa ho sampitsika izany. Mahay mamorona tokoa isika amin'izay lafin'izany, ary azontsika hovana ho sampy avokoa izay rehetra tsara, kanto ary manan-danja. Taddio anefa fa izao mampidi-doza tokoa ny fanompoan-tsampy satria manova ny toetrantsika, ny fomba fisainantsika, ny fitiavantsika ary ny fiainantsika ara-piarahamonina izany. Manova ny maha isika antsika izany, ary raha tokony fandray amin'ny hafa amin'ny fo madio isika dia manjary poakaty sy tsy misy dikany akory ny fifandraisantsika ary tsy mahavonjy antsika amin'ny farany. Noho izany ry namako, mila mitandrina izao siana. Fahatezeran'Andriamanitra ara-dratry, io no lesona alarobia. Raha mbola teo tendrombohitra Sinay Mosesy dia nilaza Andriamanitra fa andringany ireo mpikomy izy ary ahatonga ny Mosesy ho firenena lehibe kosa. Tsy izany anefa ny tiany Mosesy. Nitalao tamin'i Jehovah izy, nanditrateriny fa tsy vahoakan'i Mosesy ny Israelita fa vahoakan'Andriamanitra. Tsy ny tenany, izany hoe tsy Mosesy no nitondra azy ireo nivoaka avy tany Egipta fa Andriamanitra no nanao izany tamin'ny alalan'ny asa mahery izay nataony.
dia toy izany no nitalaolo Mosesy tamin'Andriamanitra ary namako. Ary nitakiny ireo teny fikasana izay nataon'Andriamanitra voalohany tamin'ireo razany. Nanao asa fanelanelanana tamin'Andriamanitra sy ny olombelona Mosesy teto. Izany hoe niditra an-tseratra Mosesy rehefa tesitr'Andriamanitra. Rehefa tena nirehetra ny fahatezan'Andriamanitra manoloana ny vahoakany sy ny sampy izay nataon'izy ireo, dia Mosesy kosa nanelanelana mba tsy handringanan'Andriamanitra ny vahoakany. Exode 4:13. Ary Jehovah dia nanenina ny amin'ny loza izay nokasainy amelezana ny olony. Taorian'izany no niverenan'i Mosesy tany amin'ny vahoaka. Tsy misy filazana fa namirapiratra ny tavany noho ny fanatrihan'ny Tompo. Tahaka izay nitranga tao amin'ny Exode 4:13, ny 9:20 sy ny 9:30. Azo lazaina fa naneho taratra ny fahatezeran'Andriamanitra ny tavany. Efa kisika ny Exode 4:13, ny 9:7. Ary raha nanakaiky ny toby izy, dia nahita ny omby kely sy ny dihy, ary nirahitra ny fahatezeran'i Mosesy, dia natotany ny vato fisaka teny an-tanany ka novakiny teo ambodin'ny tendrombohitra. Ny fanapotehana ny vato fisaka nisy 10 dia famantarana ivelany ny fahampotehany ao anatiny. Nananatra ny Mosesy Andriamanitra noho izany, kanefa tateoriana dia nandidan'i Mosesy izy mba hanamboatra vato fisaka 2 ho solon'ilay vato fisaka teo izay novakiny. Andriamanitra mihitsy no naniry hanoratra indray ny didy izay efa vakivaky tamin'izay fotoana izay. Nananatra mafy any Arona Mosesy noho ny nanekeny ny fitakian'ny vahoaka. Exode 4:13 manao hoe: inona no ataon'ity firenena ity taminao no nitondranao eloka lehibe taminy? Niezaka nanala tsiny ny fandikan-dalana nataony Arona tamin'izay, ary voalohany dia nomeny tsiny ny hafa, ary faharoa tamin'ny alalan'ny majika no fomba nientiny nilazana koa hoe natsipika tao anaty afo izany ka io omby kely io no nivoaka. Mieritreritra hoe nanao mazia angamba nizy tamin'izay fotoana izay. Ny tena ratsy aza dia ity: nomen'Andriamanitra voninahitra lehibe Arona, nanana tombontsoa maro izy, anisan'izany no niakarany teny tendrombohitra niaraka tamin'i Mosesy sy ireo loha olona 70. Nampalahelo tokoa izany tamin'ny filazan'i Arona fa nisy fahagagana anseho dia nantenainy no voafitaka ny rahalany, kanefa tsy voafitaka i Mosesy satria hitany niketsiky ny olona izay tsy voafeny. Niariary ny voka-dratsan'izany ary tsy maintsy nampitsahatra ny fikomena avy hatrany i Mosesy. Ity tantara ny zanak'Israely ity izay niodina tamin'Andriamanitra sy ny fanelanelanana nataon'i Mosesy dia maneho amintsika sy mampianatra antsika ny momba ny herin'ny vavaka fanelanelanana. Mahitana antsika mba hanao an'izany vavaka fanelanelanana izany raha toa ka misy namana, misy havana, fianakaviana, mpiray-tam-po, vady, dia eto am-bavaka izy ireny amin'izao fotoana izao satria enin'Andriamanitra mivavaka. Azontsika atao mihitsy ny manelanelana azy ireny amin'Andriamanitra, tsy hoe maka ny toeran'Andriamanitra isika tahaka ny sasany hoe mamela ny heloka hoe voavela ny heloka ao, tsy izay mihitsy, fa manana adidy isika hitondram-bavaka azy ireny mba ahafahan'Andriamanitra miditra an-tsehatra eo amin'ny fiainan'ireny olona akaikintsika ireny. Andeha ary hidirantsika misimisy kokoa ny amin'ilay vavaka fanelanelanana. Io mantsy no lesona alakamisy. Noho ny fikomian'izy ireo, izany hoe ny fikomiana zanak'Israely,
dia nisy tranga mahatsiravina tao amin'ny tobiny Israelita izay nahafatesana vahoaka betsaka. Ny ampitson'iny dia hoe Mosesy tamin'ny olona ao amin'ny Exodosy toko faharoa amby telopolo ny fahatelopolo manao hoe efa nanao fahotana lehibe anareo ary ankehitriny dia hiakatra ho any amin'i Jehovah aho fa angamba hahazo manao fanavotana ny amin'ny fahotanareo. Ny faharaiky amby telopolo sy ny faharoa amby telopolo indray ary Mosesy dia niverina ao amin'i Jehovah ka nanao hoe indrisy efa nanao fahotana lehibe ty firenena ity ka efa nanao andriamambolamena ho azy ary ankehitriny engany ka amela amin'ny fahotana ianao fa raha tsy izany mifona aminao aho vonoy eo amin'ny bokinao izay nosoratanao ny anarako. Io no andininy fototra andininy natao fitadidy ary izany vavaka fanelanelana izay nataon'ny Mosesy izany izay miteny mihitsy izy hoe aoka mba hisorina ao amin'ny bokinao ny anarako. Mafy ange izany mavesatra ange izany satria Mosesy dia manana an'izay toetra manetry tena maharo-poza ihany koa izy. Noho izany dia nanao an'izay vavaka izay Mosesy mba ahafahan'Andriamanitra mijery manokana ny vahoakany dia ny zanak'Israely izany. Tsy mahagaga raha ohatra ka raisin'ny maro tandindon'i Kristy Mosesy noho ny vavaka fanelanelana izay nataony ho an'ny mpanota sy ny fahavononany an'olotra ny aino azy ireo. Dia tsy salasalana fa maneho taratra izay tian'i Kristy atao antsika rehetra izy. Endre tokoa mantsy ny fangoram-pony ho amin'ny mpandika lalàna, maneho fanoloran-tena tanteraka ho an'ny Tompo izy ary fitiavana feno fahafoizan-tena no ao anatiny. Tsy voalaza ao amin'ny bokin'ny Exodosy ny faharetan'ny fotoana niaran'ny Mosesy tamin'i Jehovah teo tendrombohitra tamin'ny fotoana manokana izay nanaovan'ny Mosesy fanelanelana io fa ny bokin'ny Deutéronomie no manambara fa teo tendrombohitra sy ny anatry 9 andro izy tamin'izay. Afaka jerentsika moa izany any amin'ny Deutéronomie toko fa 7 ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Eo amin'ny andininy faharoa amby telopolo kosa ao amin'ny Exodosy toko fa roa amby telopolo ihany dia ny teny nadika hoe hamela dia avy amin'ny matoan-teny izay manana hevitra fototra hoe mitondra na milanja toy ny ao amin'ny Isaia fa 3:50 ny andininy faha-efatra izay milaza toy izao momba an'i Jesosy hoe nitondra ny herentsika tokoa izy. Matoan-teny iray ihany ny hoe hamela ao amin'ny Exodosy toko fa roa amby telopolo ny andininy fa roa amby telopolo sy ny hoe nitondra ao amin'ny Isaia toko fa 3:50 ny andininy faha-efatra. Fanambarana mazava momba ny fizotron'ny famonjena sy ny famelan-keloka ary ny vidiny tsy maintsy nalohan'Andriamanitra ho famonjena antsika izany mpiara-mianatra malala. Mosesy manokana dia nangataka tamin'i Jehovah mba hitondra ny fahotan'ny olona ary izany indrindra no nataon'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana anarivo taona taty aoriana. Tsy vitany naneho ny asa fisoloana sy fanavotana fotsiny ny Exodosy toko faharoa amby telopolo dia ny faharoa amby telopolo fa naneho koa ilay mpisolo sy mpanavitra dia Andriamanitra mihitsy. Hitantsika fa asehony amin'io andininy ny fomba azoana ny famelan-keloka. Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nitondra amin'ny fahotantsika izay any fomba azoantsika famelan-keloka. Noho izany dia izao fanehoana mahery vaika andrafim-pamonjena izany ary fanaporofona amintsika sy amin'izao tontolo izao fa tsy maintsy ny haretan'Andriamanitra ny hazo fijaliana mba hamonjena atsika izay mpanota. Ny fanontaniana mipetraka dia izao: Andriamanitra mihitsy no nangata Mosesy mba hitondra ny fahotan'ny olona ary notanteran'Andriamanitra tao amin'i Jesosy tokoa izany. Ahoana no fahatakarantsika io fahamarinana mahatalanjona io? Inona no ambaran'izany amintsika momba ny fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona lavo? Tadintsika ry mpiara-mianatra malala fa tamin'ny famoronana dia namorona antsika tahaka ny endriny Andriamanitra ary araka ny tarehiny no namoronana antsika.
noho izany dia tian'Andriamanitra isika ary tiany mihoatra ny voary rehetra. Rehefa lavo ny olombelona dia nanana planina manokana Andriamanitra mba hanavotana ny olombelona ary tsy inona izany planina izany fa nanorana ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Andeha ho faranantsika ny lesona. Ijery ny fianarana fanampiny ao amin'ny lesona zoma isika, izay misy ireo paragrafy manokana izay nosoratana ary ireny dia etsika manamafia ny fahazoantsika ny lesona nandritry ny herinandro. Manasanao mba hamaky ny boky Patriarika sy Mpaminany manomboka eo amin'ny takelaka fa 2:300 hatramin'ny takelaka fa 4:300 izay mampitondraina ny lohateny hoe ny fampotsampy taosinay mba ahatakarana bebe kokoa ny lesona tamin'ity herinandro ity. Nanasongadina ny asan'Andriamanitra ao ampino ny lesontsika tamin'ity herinandro ity. Efesiana 3:20 izao no voalaza. Mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika na iverintsika az'Andriamanitra ao amintsika. Aoka tsy hifantoka amin'ny tenantsika isika ka hanome fahafaham-po ny fanirian'ny tenantsika, mitarika ho amin'ny fanompo-tsampy mantsy izany. Aoka hifantoka amin'Andriamanitra sy ny heriny kosa ny saintsika. Izy no manome ny hery izay mitondra ho amin'ny fiainana vaovao sy feno fandresena. Eo amin'ny takelaka fa 2:300 sy ny takelaka fa 2:300 ao amin'ilay boky Patriarika sy Mpaminany dia izao no voalaza. Mifandanja tsara nefa na ny fitiavana na ny fahamarinana nentimanao ny famaizana tao Oreba. Sady mpiambina ny olony no mpanjaka ny Andriamanitra. Raha nandringana ireo maditra mafo izy dia nanay fandrao izy ireny hitarika ny hafa ho amin'ny fahalevonana. Raha niaro ny ain'Andriamanitra dia ny mba hanehoana ny mety vokatry ny heloka vosorana maina amin'izao rehetra ary izao. Avy amin'ny herin'ny fomba fiainany sy ny fampianarana nataony tamin'ny taranany no nipoirany fa raha tsy mpitondran-tena na tonga ny faninganana izao tontolo izao tamin'ny safidrandro. Tsy nampitsahatra ny faharatsiny ny faharipon'Andriamanitra. Arakaraka ny faharetan'ny andro ny ainany no nitombony toetra ratsiny. Izany no lesontsika tamin'ity herinandro ity izay maneho ny fihodonan'ny zanak'Israely ary nahitantsika ny famindrampon'Andriamanitra tao anatin'izany fihodonana izay nataon'izy ireo izany. Hitantsika nisongadina ihany koa ny vavaka fanelanelanana izay nataon'i Mosesy ary maromaro ny lesona izay notsoahantsika. Ilaintsika ny mahafantatra, mahatakatra ary mianatra mandrakariva fa ny zavatra rehetra izay ataontsika omentsika toerana ambony no Andriamanitra dia sampy izany. Ilaintsika no mitandrina amin'izany. Ary izao ihany koa ampirisihana isika hanao vavaka fanelanelanana ho an'ny tanindrazana, ho an'ny vahoaka malagasy, ho an'ireo namantsika nizaniza izany namantsika izany, ho an'ireo fianakaviana, ny vady aman-janaka. Zava-dehibe tokoa izany ary misy hery. Misy hery manokana ny vavaka fanelanelanana, noho izany aoka tsy ho ataontsika ambanin-javatra mandrakariva. Andriamanitra ny ombantsika. Ary sanatria nandalo fiamorana isika dia miverena amin'Andriamanitra. Ankasitrahana amin'ny fomba manokana ianao
nanaraka ny lesona hatramin'ny farany. Andriamanitra ny omba sy tanao manokana ary anome izay irinao rehetra. Mambe fotoananao amin'ny fotoana manaraka indray a miaraka anondrika amin'lohantsika isika hivavaka. Andriamanitra tomponay masina sy tsara indrindra ny an-danitro, sotranao izay noho ny fotoana anomenao anay ahafahanay nianatra ny lesona sy sekoly sabata teo eny. Nofonanay aminao ireo fiamorana rehetra tamin'ny endrika maro samihafa izay nataonay teo natrehanao, na ahafahanay nity zavatra hafa noho ianao, na ahafahanay nandana fotoana bebe kokoa tamin'izy ireny noho ny fanomponanao. Ampio izay Andriamanitra manomboka izao mba ahay andanjalanja ny fotoananay, ahay andanjalanja n'ireo zavatra eo anoloanay mba tsy hahatonga ny fitiavanay izy ireny mihoatra noho ny fitiavananao. Dia aza mahafona mahasaraka anay Tompo fa miara aminay mandrakariva, fatononona sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy vavaka izany. Amen. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.